Antsika rehetra izay mbola misafidy amin'izao hariva izao no miaraka amiketo mba hanohizantsika ny fampianarana momba ny vavaka izay efa natombotsika androany ny fizarana faharoa amin'ny fijerevantsika akaiky ny vavaka izay nampianariny tompon'ny mpianany ao amin'ny Matio 9:1-7 ka hatramin'ny 7:10. Izay mihitsy no andeha hanantsontsika azy vavaka izay nampianarin'i Jesosy ny mpianany satria izay tokoa io vavaka io ary tena mahafinaritra tokoa isika hoe nomeny tenin'Andriamanitra torolalana ny amin'izany fiainam-bavaka izay tsy maintsy ananantsika izany. Hitantsika izany vavaka izany ao amin'ny Matio 9:1-7 hatramin'ny 7:10 ary marina fa efa nivakiantsika izy io omaly fa tsy maninona hanombohantsika ny fotoana indray androany dia averintsika vakiana indray ireo andininy ireo andalana soratra masina ireo. Matio 9:1-7 hatramin'ny 7:10. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo: rainay izay any an-danitra, ho masinina aneny anaranao, ho tonga aneny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mbola hivavakintsika alohan'ny andinihantsika an'io tenin'Andriamanitra io. Andriamanitra ranay dia manantona anao tokoa izahay ary misaotra anao. Misaotra anao izahay satria anao mbola manome anay torolalana hatrany ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny tokony fandraisanay aminao, ny amin'ny izay tokony ataonay dia noho ianao Andriamanitra no nahafantaranay izay zavatra tokony ataonay eo amin'ny fiainana. Ka dia mbola misaotra anao izay Andriamanitra fa tsy nangina ianao fa mbola miteny amin'ny alalan'ny teninao. Ka dia mbola mamerina ny fisaorana izay ny amin'ity fotoana ity ny ahafahanay mifandray amin'izao teknôlôjia izao dia mametraka nyity fotoana ity ampelantananao mba tena hoe ho anitra-kasitrahanao ary hanome voninahitra anao tokoa izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Dia anamarina moa ako fa raha fahitako azy izany dia ohatran'ny tsy misy olana ny amin'ny lafiny ara-teknika aingany mbo hoeninareo tsara kokoa androany ny fandaharana fa ohatran'ny tsy tamin'ny omaly ohatran'ny somary ambanimbany ny feo ka miala tsiny any amin'izany. Eny hitantsika izany tamin'ny omaly efa nametraka ny sehatra izay misy an'ity fampianarana izay ataon'ny tompo mikasika ny vavaka ity dia nilazaintsika tamin'ny fa ao anatin'ny toriteny tany tendrombohitra izay nataon'i Jesosy no misy an'izany. Hitantsika fa teo amin'ny Matio 5:1-2 efa nipetraka izy dia napetraka ny mpianany ihany koa dia nilobavy izy nanomboka nampianatra izy ary mampianatra mombana zavatra maro samihafa izy izay tena mifantoka amin'izany hoe ohatrana ahoana ny fiainan'ny olona izay ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary manana toerana mazava ho azy anatin'izany ny fifandraisana amin'ny mpanjaka, ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka raha manomboka n'ity vavaka ity izy dia hitantsika tamin'ny omaly fa atombony amin'ilay teny hoe rainay. Izay no zavatra anombohan'ny Jesosy Kristy an'izany hoe vavaka izany. Rehefa mivavaka izany dia mivavaka amin'ny Andriamanitra ray isika. Ary rehefa mivavaka amin'ny Andriamanitra ray isika dia rehefa miresaka vavaka izany isika dia misy zavatra anankiray izay tena hoe tokony tsindriantsika izany ao anatin'izany vavaka izany dia ny fifandraisana akaiky izay ananantsika amin'Andriamanitra. Ny fifandraisana izay ananantsika amin'Andriamanitra no ahafahantsika manao izany vavaka izany. Ary hitantsika fa izany teny izany hoe rainay izany dia ampianaran'i Jesosy mbetsaka ao anatin'ity fampianarana ity. Raha mijery nareo efa hitantsika moa tamin'ny omaly fa tsy maninona ny ao amin'ny Matio 5:5-10 dia miteny izy hoe aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Tsindriana izany ray an'Andriamanitra izany. Jereo kely indray ao amin'ny Matio 5:5-7 dia mbola miteny indray izy hoe koa amin'izany
aoka ho tanteraka ianareo toy ny fantanterahany rainareo izay any an-danitra. Tsindriana hatrany izany ray an'Andriamanitra izany. Toko 4:4 dia mbola miteny ihany izy mba atao amin'ny mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Ary eo amin'ny 5:9 alohan'ny reto andininy izay dinihantsika dia mbola mamerina ihany koa izy koa manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Hitantsika eto zany fa tena tsindriny hatrany fa io Andriamanitra io dia raintsika, olona izay mahafantatra ny momba antsika, olona izay manana fifandraisana akaiky amintsika raha tena zanak'Andriamanitra marina isika. Io Andriamanitra ray io no tenenina ao amin'ny Matthieu 4:20 fa ny raintsika izay any an-danitra no mamelona ny vorona ary tsy tokony atahotra noho izany koa isika olombelona fa mahafantatra an'izay ilaintsika izy. Io Andriamanitra io ihany eo amin'ny toko 7:112 miteny hoe fa hoe ny raha isika aza mahavita manome zavatsoa tsy maika ava fa ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Hita amintsika amin'izany fa tena tsindriana hatrany ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Io fifandraisana amin'Andriamanitra io no manome antsika ny antony ivavahantsika ary ny antony ahafahantsika mivavaka. Mila mivavaka isika satria mila an'izany mangataka an'izany fifandraisana amintsika izany Andriamanitra, izay ny sitrapony dia mba hifandray amintsika, ny ahafantarantsika bebetsaka kokoa ny momba azy, momba ny sitrapony sy momba ny planiny ho an'ny olombelona. Izy tsy teo ray izay hoe tsy rarahiana na tsy henoina fa izy dia teo akaiky, anana fifandraisana akaiky amintsika, te hanambara bebetsaka kokoa momba ny tenany izy amintsika. Ary izay dia nataony moa tamin'ny fomba faratapony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tamin'ny nandefasana an'i Jesosy Kristy ary ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy taty an-tany no tena hamantarantsika ilay toetran'Andriamanitra amin'ny fitiavana azy. Ny ao amin'ny Jaona 1:7-9 moa no mametraka an'izany hoe izany hahafantarantsika ny fitiavana dia noho ny fanolorana Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana no ahitantsika ny habean'izany fitiavana izay hananany ho antsika izany. Ka noho izany amin'ny alalan'ny zanany dia tiany isika ny ahita ny toetrany amin'ny mahamasina azy, fa amin'ny fitiavana azy, amin'ny be famindrapo azy, amin'ny onena azy. Andriamanitra dia te hanana fifandraisana aminao. Ka isika zany rehefa tsy mivavaka dia manapaka n'izany fifandraisana izany, izany fifandraisana akaiky amin'io Andriamanitra an'izao tontolo izao izay raintsika io. Manapaka isika ny ahafahantsika manantona azy eny ampanajana sy ampatahorana satria goavana tokoa io Andriamanitra io, fa ampifaliana ihany koa sy amina fo mientanentana ny amin'ny hoe ny ahafahantsika miresaka amin'ny raintsika izay any an-danitra. Fifandraisana, mivavaka. Ny toetran'izany fifandraisana izany dia hita taratra amin'ny karazana zavatra izay entintsika mivavaka ao anatin'ny vavaka izay ataontsika. Jerentsika ny ao anatin'io mivavaka izay nampianarin'ny Tompo io, hitantsika fa manomboka aloha izy ary mibahana ao anatin'izany ihany koa ny lafiny ara-panahy. Ny lafiny ara-panahy no hanombohany ny amin'ny tapany voalohany vavaka ny 5:7, ny 5:10 dia momba n'izany ara-panahy izany dia amin'ny 1:12 izy vao manomboka miresaka ny lafiny ara-nofo, kanefa ny amin'ny 12 dia sy 13 dia miverina indray izy ny amin'ny lafiny ara-panahy. Hitantsika amin'izany fa ny mavesatra indrindra ao anatin'izany vavaka izany dia ny lafiny ara-panahy. Te hanontany antsika ahako androany, ohatrany ahoana ny vavaka ataonao, ohatrany ahoana ny vavaka ataoko? Aiza ny lanja raha atao anatina mizana zany dia atraiza ny avesatry ny ara-panahy raha oharina amin'ny fitakiana izay ataontsika amin'ny lafiny ara-nofo, ny fangatahana izay ataontsika amin'ny resaka fivelomana ny fiainana andavanandro izay tsisy mahadiso moa ny mangataka izany zavatra izany, fa ny raintsika izay any an-danitra dia mahafantatra tokoa an'izay zavatra ilaintsika momba an'izany. Fa milanja fandanja araky n'izao vavaka ataon'ny Tompo izao ve isika? Mivavaka ho an'ny ara-panahy ve isika? Mivavaka ho an'ny fitombontsika ara-panahy ve isika? Ary ihany koa
Rehefa mivavaka ho an'ny hafa ve isika dia mitondram-bavaka ny fandehanany ao anatrehan'ny tompo, ny atongavany amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy, ary ho an'ireo namantsika izay efa ao amin'i Jesosy Kristy dia tena mitondram-bavaka tokoa ve isika ny amin'ny itombony, ny amin'ny fahalalana tsara, ny sitrapon'Andriamanitra sy ny Andriamanitra izay inoana. Misy lafiny ara-panahy ve ny vavaka izay ataontsika? Satria ny antom-bavaka izay ataontsika no maneho na no mampiseho ny toetra na ny toerana izay misy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Azonao ve ny tiako tenenina? Azonareo ve ny tiako tenenina? Dia izao hoe raha tsy mivavaka ny amin'ny lafiny ara-panahy mihitsy ny isika, fa ny lafiny ara-nofo ihany no entintsika mivavaka, dia izay zany no fatakarantsika, ary izay zany no iainantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka hitantsika zany ohatran'ny hoe Andriamanitra ohatran'ireny karazana dadabe Noely any an-danitra izay eo fotsiny mba hanolotra antsika an'izay zavatra rehetra ilaintsika. Sa misy ny lafiny ara-panahy izay tokony tena hanan-danja, ary tsy hoe vavaka izay atao tsianjery fotsiny, fa vavaka izay tena avy ao am-po ary manambara an'izay zavatra tena mavesatra ao am-pontsika, ary tena hita amin'izany vavaka tonontsika izany fa ny fitombontsika ara-panahy sy ny fifandraisantsika aminy no tena manan-danja ho antsika. Inona ny entinao am-bavaka rehefa mivavaka ianao? Jereo anie ity vavaka izay ampianarin'ny Tompo ity. Raha miresaka izy amin'ny ray, raha mampianatra antsika izy hiresaka amin'ny rayiny izay any an-danitra, ny raintsika izay any an-danitra rehefa vita fihavanana amin'i Jesosy Kristy isika, dia mibahana amin'izany ny lafiny ara-panahy. Ka ho jerentsika zany ny fehezanteny voalohany izay tonon'ny eto zany ao anatin'izany vavaka izany, raha manomboka izany hoe rainay izay any an-danitra, dia miteny izy avy eo hoe ho amasinina anie ny anaranao. Ho amasinina anie ny anaranao eo amin'ny 9:7. Io teny io hoe ho amasinina anie ny anaranao dia afaka adika ihany koa hoe ho lasa masina anie, ho ankalazaina ho masina anie ny anaranao. Engany ho ataon'ny olona ho masina ny anaranao, ataon'ny olona miavaka, ataon'ny olona ho voatokana, ataon'ny olona hoe ho tsy manam-paharoa ny anaranao, Andriamanitra. Io vavaka io dia tena vavaka mba hoe fangatahana ny ahitana ny anaran'Andriamanitra, ahitana n'Andriamanitra hisandratra amin'ny fiainantsika manokana sy amin'ny manodidina antsika. Zany ny vavaka izay hoe ataon'ny Tompo eto, ampianarin'ny Tompo eto, ka ampianariny antsika hoe tokony ataontsika ny amin'izany, dia ny mametraka tokoa fa hoe ny zavatra tena herintsika zany, ny tena tokony hoe ho avesatra ao amintsika, dia ny atonga ny fahamasinan'Andriamanitra, ny anaran'Andriamanitra mamasina azy, ny toetran'Andriamanitra mamasina azy, ho fantatry ny olona rehetra eto ambony tany manomboka amin'ny tenako. Jereo anie raha ny vavaka a Jesosy, ary raha tena hoe le tena vavaky ny Tompo, dia hitantsika any amin'ny Jaona 7:10. Dia fantatrareo loatra ty andiny ty ao amin'ny Jaona 7:10, 7:10 dia Jesosy miteny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Fa ahoana hozy? Manamasina azy. Io teny izay hitantsika eto amin'ny Matthieu 5:7 ihany no ampiasaina amin'ny fotoan'io 7:20 eo no mipoitra ao anatin'ny testamenta vaovao. Io teny io fa misy isehoany anankiroa izay tena tiako hoe hisarihana ny saintsika kely vetivetika. Ka raha manana baiboly ianao ankehitriny izay tena hoe iriko ary mahafinaritra raha manaraka an'izao fampianarana izao ianao ka misokatra amin'ny baibolinao, dia andao vetivetika anie isika any amin'ny Petera voalohany 7. Ao amin'ny Petera voalohany 7 dia ny 5:12 azafady tompoko, 5:12. Petera voalohany 7 ny 5:12. Zao ny zavatra voasoratra ao: fa manamasina any Kristy ho Tompo ao am-ponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy fanajana. Fa manomboka aiza hono izany fanambarana, izany fanehoana ny vavolombelona
izay ananantsika fijoroana vavolombelona any amin'ny kristianantsika izany dia manomboka amin'ny fanamasinana any Kristy ho tompo ao am-pontsika. Manomboka ny amin'ny fanametrahana azy ho tompo tokana, tsy manam-paharoa, manafahefanana tsy mizarazara ao anatin'ny fontsika. Izy tokoa no tompontsika, izy no mibaiko ny fiainantsika, izy no mandidy ny faniriantsika, ny zavatra ataontsika, ny etaetantsika, ny planintsika, ny zavatra rehetra momba antsika dia lasa eo ambanin'ny fahefana. Zany ny tenenitsika rehefa manao an'io vavaka io isika hoe ho amasinina ny anaranao. Dia andaony antsika andeha hijery andiny anankiray, mbola aoriana kely eo koa any amin'ny farany ny baiboly mihitsy dia ny ao amin'ny apokalipsy toko 2:20. Raha mandeha ianao amin'ny apokalipsy toko 2:20 dia mandeha ao amin'ny 9:1 dia ny tapany faharoa ny amin'izany, tsy manino vakiantsika daholo izany 9:1 izany ao amin'ny apokalipsy toko 2:20, izay ny manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy. Fa voadidy zany ho an'ireo izay milatsaka ao anatin'ny fahotana dia tsisy fanafany ho azy. Fa ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Nantsona isika izay zanak'Andriamanitra mba hitazona, hiazona mafy ny mahamasina antsika. Efa natokan'Andriamanitra, Efesiana 1:4, raha nisafidy antsika alohana hanorenana an'izao tontolo izao, Andriamanitra dia nifidiny mba ho tonga ho masina sy tsisy petipetina eo imasony isika. Ka izay mihazona an'izay faniriana izay, izay mihazona an'izay faniriana no hoe anamasina ny tompo eo amin'ny fiainany, ka hoe ampiavaka ny fiainan'ny ray manontolo, hanolotra ny fiainan'ny ray manontolo mba ho fantsona ahitana n'izany fahamasinan'Andriamanitra izany, dia ireo no aharitra hatramin'ny farany. Ka raha manomboka ny vavaka isika, raha ity vavaka izay nampianarin'ny tompo antsika, ampianarina ny mpianany ity, dia teneniny hoe tokony ho lara-pamena ny amin'izany ny fanamasinantsika, ny fontsika, ny saintsika, ny fiainantsika, ny hatonga antsika hatsapa fa ny ankalazainy anjely any an-danitra any. Raha mamakinareo ao amin'ny Isaia 9 dia ny mamasina an'Andriamanitra, mamasina ny anaran'Andriamanitra, dikan'izany ny toetran'io Andriamanitra telo izay iray io no Andriamanitra masina izy, masina amin'ny toetrany sy amin'izay zavatra rehetra ataony. Ka noho izany isika dia rehefa manantona azy dia mila matsapa fa ny vavaka ataontsika dia ataontsika amina Andriamanitra masina, ary Andriamanitra izay mitaky an'izay fahamasinana izay amin'ireo izay manaradia azy, ho an'ireo izay efa tonga zanak'Andriamanitra. Koa vonona tokoa ve isika, satria hitanareo indraindray ity vavaka ity dia tonontononina hatrany, efa atao tsenjera araka ny teneniko tamin'ny omaly taminareo, ka lasa tenenina fotsiny izy io: Rainay izay any an-danitra ho amasinina anie ny anaranao. Kanefa tsapantsika ve ny akon'izany zavatra tenenitsika zany? Tsapantsika ve ny akon'ny teny alokin'ny vavantsika? Vonona ve isika ny andeha eo ambanin'ny fifehezan'Andriamanitra mba hahatonga antsika tokoa ho masina, ka hahatonga ny anarany ho masina eo amin'ny fiainantsika? Vonona ve isika ny andany momba ny tenantsika, ny andany rehetrarehetra momba ntsika mba ahitany ny olona manodidina antsika noho ny vavolombelona antsika ny mahamasina an'Andriamanitra? Zava-dehibe loatra ny vavantsika manonona ny fahamasina ny anaran'Andriamanitra. Tena izay voalanja ve no aloky ny vavantsika rehefa manao ny vavaka io isika? Sasanatria teny izay tenitenenina fotsiny fa tsy tena ny saintsaina. Tadidio, ho amasinina anie ny anaranao dia ny faniriantsika, ny ahita ny anaran'Andriamanitra hisandratra, ka ho hitany ny olona fa ho masina tokoa ny Andriamanitsika, voalohany indrindra eo amin'ny fiainantsika manokana, ary eraky izao tontolo izao. Manohy ny vavaka izay ampianarana Jesosy eto. Raha ny teny izy hoe: Rainay izay any an-danitra ho amasinina anie ny anaranao, dia miteny indray izy avy eo:
ho tonga ny fanjakanao. Ary miteny anao aho eto, ianao zay miaina, ireo teny ireo dia io no anisany hoe ampahany sarotra indrindra ho tononona ao anatin'io vavaka io. Tena efa nitsaintsaininao ve hoe inona moa dikan'izany hoe ho tonga ny fanjakanao? Tena maniry tokoa ve ianao ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra? Tena maniry tokoa ve ianao ny fiverenan'ny mpanjaka? Satria rehefa hiverina indray Jesosy dia ametraka ny fanjakana, fa miaraka amin'izany fanjakana izay ho apetrany izany dia tonga ihany koa ny fotoana izay hitsarany antsika. Tena vonona tokoa ve ianao ny handray ny tomponao? Tena vonona tokoa ve ianao ny hiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Tena vonona tokoa ve ianao niatrika aloha ilay fijaliana lehibe izay eo ambanin'ny fahefan'ny antikristy alohany hatongavan'izany fanjakana izany? Tena vonona tokoa ve ianao ny ahita an'izany fahatezeran'Andriamanitra izay andeha hirotsaka amin'ireo rehetra izay tsy mino azy? Tena vonona tokoa ve ianao ny ahita an'ireo fianakavianao, namanao, ireo olona sarobidy anao, ireo olona akaikinao izay mbola tsy manana azy ho lasa any amin'ny elo mandrakizay? Tena vonona tokoa ve ianao ho tafasaraka mandrakizay amin'ireny, amin'ny rahalahinao, amin'ny anabavinao, raha mbola tsy manana ny tompo izy, amin'ny rainao, amin'ny reninao, amin'ireo namanao akaiky, ireo mpiara-mianatra aminao? Tena vonona tokoa ve ianao ny amin'ny fahatongavana an'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Araka ny teneniko teo, matetika ireo dia ilay karazan-teny izay ampiasaintsika fotsiny, fa tsy ny saintsaintsika. Io vavaka io dia tena vavaka mavesatra, manan-danja, satria tena maneho tokoa ny fahavononantsika ny hiatrika ny fiverenan'ny tompo. Tena vonona tokoa ve isika ny handray azy? Raha mijoro eo anatrehany ianao androany, tena azonao antoka tokoa ve fa efa voavelany elokao, fa efa nibebaka any amin'ny fahotanao ianao, ary tena hoe hiaraka aminy any an-danitra mandrakizay ianao ao aorianany fiverenany? Tena azonao antoka tokoa ve fa miaina fiainana na fahamasinana, mitombo anatin'izany fahamasinana izany tsy mbola tanteraka, fa miha-mankahala ny ota ary mety ny fahamasinan'Andriamanitra ve ianao? Hita tokoa ve ny vokatry ny fanahy fa miha-mitombo eo amin'ny fiainanao? Ary tena vonona tokoa ve ianao ny teny ho tonga ny fanjakanao? Satria tsy andronao ny ahita ny mpanjakanao niaraka amin'izany Jesosy Kristy izany mandrakizay. Vao mafaly izany fiverenan' Jesosy Kristy izany ho an'ireo izay tena manana antoka fa tena manana anazy. Fa vao mampiororo izany fiverenan' Jesosy Kristy izany, raha mbola tsy vita fihavanana aminy. Zava-doza ho anao ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra, satria fitsarana amina sabatra no andeha atao an'Andriamanitra, ary ho an'ireo rehetra izay mbola tsy nanaiky azy, izay mbola tsy manana azy ho mpisolo vavany, dia fanamelohana mandrakizay any amin'ny fahariva rehetra avy no miandry an'ireo izay eo ambanin'ny fahatezerana. Ka mangataka aminao ankehitriny, saintsainy tsara, saintsainy tsara ity teny izay ampiasain'ny tompo ity, ary eritrereto tsara, tena vonona tokoa ve ianao ny amin'ny fahatongavan'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Tena vonona tokoa ve ianao ny andeha hanatrika an'izany tomponao izany? Tena vonona tokoa ve ianao ny ahita ny tompo hiverina amin'ny voninahiny, ary izy no andeha hanavaka an'ireo izy ho an'ireo izay tena zanany, ao an'ireo izay tsy izy? Amin'izany fotoana izany tsisy intsony ny modimody kristianina, tsy misy intsony ireo modimody hoe mody mandeha miangona, ireo izay modimody manao ohatran'ny hoe toetra kristianina ty ivelany fotsiny, fa tsy tena miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, tsy tena miaina ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tena vonona tokoa ve ianao? Ary tena afaka tononinao tokoa ve io vavaka io, rainay izay any an-danitra, ho hamasinina ny eny anaranao, ary ahoana ozy avy eo? Ho tonga ny fanjakanao. Tena fanirianao ve izany? Araka n'ilay tenen'ny hira izay nalaina avy amin'ny teny Hebreo dia hoe Maranata,
tongava Tompo satria efa tsy andronao ny ahita ny tomponao satria azonao antoka fa tena tomponao tokoa izy. Dia mbola mitohy izany andininy izany eo amin'ny andininy 10. Ary eto isika dia ahita ampahany manan-danja ao anatin'izany vavaka izany ary mety androany ary rapitso ary enga anie tsy rafaka pitso ihany koa fa somary mavesabesatra ty ampahany iray ity koa dia ilay teny hoe ho atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Andeha hifantoka ny amin'ny fehezanteny io isika mandritry ny fotoanantsika ambony fotoanantsika androany ary ny fotoanantsika rapitso ihany koa farafahakeliny satria tena manan-danja io teny anankiray io ihany koa. Ary tena tiako hoe ho tsakotsakontsika ary ho eritreretintsika tsara ny akon'izany zavatra tenenintsika zany. Atao anie ny sitraponao Andriamanitra aty an-tany tahaka ny any an-danitra. Any an-danitra mazava ho azy ny sitrapon'Andriamanitra hatrany no tanteraka. Fa ny fanerintsika ny ahita ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka aty an-tany dia misy lafiny maromaro. Voalohany, tena vonona tokoa ve ianao ny angataka amin'ny tompo hoe ho atao anie ny sitraponao rehefa tsy fantatrao hoe inona marina ny sitrapony? Tena vonona tokoa ve ianao ny anara-dia azy na inona io sitrapony io? Na inona no ho tanterahan'ny tompo? Dia tena vonona tokoa ve ianao ny vavaka hoe ho atao anie ny sitraponao? Tena vonona tokoa ve ianao ny ametraka ny fiainanao iray manontolo eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra ka ho tanterahany eo amin'ny fiainanao izay tiany, na dia tsy fantatrao aza, na dia tsy hainao aza, na dia mbola tsy nambarany taminao aza hoe inona marina moa ny zavatra tiany atao eo amin'ny fiainanao? Aty aoriana kely moa amin'ny Matthieu 5:14-20 dia misy andininy anankiray izay fantatritsika loatra izay miteny hoe raha misy olona te hanaraka ahy dia aoka izy haninona? Handany tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka ahy. Tena vonona tokoa ve isika ny hanaraka ny tompo n'aiza alehany? Misy tenin'Andriamanitra izay tiako hoe andehanantsika vetivetika mba hanindrintsika an'izay hoe fanametrahana ny tenantsika tanteraka eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra na dia tsy fantatritsika hoe hitondra antsika ho aiza ary io sitrapon'Andriamanitra io. Dia sokafina ny baibolinareo amin'ny Timoty 2. Ny taratasy Timoty 2 moa dia anisan'ny taratasy izay tena akaikin'ny foko indrindra satria eto ny apôstôly Paoly dia mahafantatra fa efa ho faty izy ary manafatra faraparany ny zanany ara-panahy dia i Timoty izany. Fantatrareo fa ny olona izay efa ho akaikin'izany fahafatesana izany dia rehefa manome hafatra amin'ny zanany dia ilay hafatra manan-danja indrindra izay hitany fa tena hoe manan-danja indrindra no omeny an'izany zanany izany. Ka hitantsika anisan'izany atao amin'ny Timoty 2 manomboka eo amin'ny andiny 7 dia zao ny zavatra teneny ka hatramin'ny andiny 9. Miarahà miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao mba haninona? Mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ary ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany handray ny vokatra araka ny teneniny eto. Misy zavatra misary anankitelo izay ampiasainy eo na fampitahiana anankitelo izay ampitahian'i Paoly ny amin'ny fiainana kristianina dia ny voalohany hoe ny amin'ny miaramila, ny faharoa ny amin'ny hoe mpiazakazaka na ny mpanao fanatanjahantena ary ny fahatelo dia ny hoe amin'ny mpamboly na mpiasa tany zany no ampiasainy eo. Ny zavatra anankitelo izay amin'ireo sary anankitelo izay hitantsika eo dia ny zavatra iombonan'ireo dia zavatra anankiroa. Voalohany ireo dia samy mitaky ezaka, samy mitaky fifantohana ireo karazana asa na karazana zavatra atao anankitelo ireo. Fa ny anankiray ihany koa dia tena miresaka mafy izy entiny amin'ny fandavan-tena mba ahazona n'ilay vokatra izay tiany ho azo.
Ny miaramila dia tsy manengo tena anao an'izay tiany eo amin'ny fiainana, fa manao ny sitrapony ilay naneraka azy io miaramila. Tena zany tokoa ve ny tena sitraponao, ny tena fanirianao rehefa manao an'ilay vavaka ianao hoe atao anie ny sitraponao aty an-tany tahaka ny any an-danitra. Efa niatry kely ve ianao, efa nijanona kely ve ianao ka nieritreritra an'izany zavatra teneninao zany? Efa nieritreritra ve ianao hoe na inona ny zavatra mitranga manodidina, na inona ny zavatra izay tsy takatry ny saiko, tahaka n'izao zavatra mitranga ankehitriny izao, tahaka n'izao iainantsika amin'ity coronavirus ity, tahaka n'izao hoe ny fiainan'ny olona maro izay ao anatin'ny tebiteby ny tsy fahafantarana ny momba ny rapitso, ny fivelomana sy ny lafim-piainana maro samihafa. Misy betsaka amintsika amin'izao tena mahafantatra olona manodidina antsika izay tena manontany tena momba ny hoaviny, na dia ny fivelomana izany aza dia mametraka fanontaniana momba an'izany izy. Ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dia vonona ve ianao ny vavaka, hanao an'ilay vavaka hoe ho atao anie ny sitraponao Tompo, na dia tsy takatry ny saiko, na dia tsy azoko aza izay ataonao, na dia tsy haiko aza inona ny tianao atao eo amin'ny fiainako, fantatro, satria fantatro fa ianao ilay Andriamanitra masina sy ilay Andriamanitra endry sy ilay Andriamanitra be famindrapo sy ilay Andriamanitra be fitiavana, dia fantatro fa na inona no ataonao dia hanatanteraka ny sitraponao izay mahasoa anay ianao eo amin'ny fiainanay. Tena vonona tokoa ve ianao ny hanao an'izany vavaka izany? Entina hampieritreretana antsika izany, mandra-pahatonga ny rapitso izay ijerevantsika, hanohizantsika nijery an'io lafiny anankiray io amin'io vavaka izay ampianarin'ny Tompo io. Hoe vonona ve isika ny hoe ny teny hoe ho atao anie ny sitraponao aty an-tany tahaka ny any an-danitra, rehefa ohatrany tsy mamaly Andriamanitra, ohatrany mivavaka isika kanefa ohatrany tsisy valiny avy amin'Andriamanitra. Inona ny tokony ataontsika eo anatrehan'izany? Rapitso, isika no hamaly an'izany fanontaniana izany, fa tapitra ny fotoantsika amin'ity androany ity, ka mbola mamerina ny fisaorana ny ao anareo izay nanatrika an'izany ka hatramin'ny farany, ary aingany mbola vao maika nametraka nampitombo ny zotom-po anananareo ny vavaka sy ny fandray amin'ilay Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra mpanjaka, ilay Andriamanitra tia antsika, ilay Andriamanitra raintsika. Ka aoka tsika hivavaka ankehitriny, mbola hanantona ny seza fiandrianana. Andriamanitra ranay dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao izahay ny amin'ny tanay tamin'iny androany iny, tamin'izany vavaka izay nampianarinao ny mpianatrao izany, ary mbola ampianarinao anay ankehitriny amin'ny alalan'ny teninao. Eny Andriamanitra, tena mbola misaotra anao izahay satria hitanay tokoa fa ny teny rehetra izay omeny Tompo anay eto ao anatin'izany rafitra ny vavaka izay tokony ataonay izany dia manan-danja avokoa. Ampio izay Andriamanitra handanjalanja ny teny izay aloky ny vavanay, fa tsy ataonay vavaka sanatrian'izany hoe vavaka ataotao fotsiny izy io, fa tena hoe eritreretinay tokoa, raha tena rainay marina ianao, raha tena manana fifandraisana aminao tokoa izahay, ary raha tena tianay tokoa ny masinanao ny anaranao eo amin'ny fiainanay, ary raha tena tianay tokoa ny ahita ny fanjakanao ho tonga eto amin'izao tontolo izao, ny ahitanao ny hiverina ety an-tany, ary mba hahatonga anay heritreritra, nahatonga anay heritreritra ihany koa Andriamanitra, raha tena vonona tokoa izay ny amin'ny hanaovanao ny sitraponao eo amin'ny fiainanay, na inona ny lalana hitondranao anay amin'izany fanatanteranao an'izany sitraponao izany. Ka dia mbola misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fandinihitena izay takiany izany vavaka izay ampianarin'ny Tompo izany, ary ampio izay tsirairay avy mba hanao an'izay fandinihitena izay ary hitombo hatrany amin'ny fitiavanay anao sy ny fanarahanay sy ny fanekenay ny didinao. Ho voninahitra ao rery any. Amen. Mbola mamerina ny fisaorana dia rapitso indray ny fotoanantsika manaraka. Samy hitahin'ny Tompo isika rehetra.